Sehatra sosialy kosa olona anarivony avy amin'ny fokotany Akorondrano sy Alarbe, olona sahirana izy reto no nozarain'ny tanora avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika entana sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro, entana indrindra ifampiarabana noho izao tontaona izao no antony fanomezana noho ny mahasaramanitra ny andro moa dia nibahan-toerana teto zany ny fifampizarana. Nanolotra koa ilaina amin'ny andavanandro ho andro olona misa 2,000 avy amin'ny fokotany sahirana eto an-drenivohitra ireo tanora avy eo anivon'ny fiadidin'ny Repoblika. Nahitana vary 20 kitapo, siramamy 20 kitapo, biscuit ho ana ankizy misy 5,000, paty ary nono mandry zany fanampiana zany. Tamin'ny farany herinandro lasa teo ary dia ireo olona avy amina fianakaviana sahirana misy 10,000 etsy amin'ny fokotany Akorondrano sy Alarbe no nahazo tombotsoa tamin'izany fizarana fanampiana izany. Tetsy amin'ny tokotanin'ny Kianja Mitafo etsy Akorondrano no nataony fizarana, tafiditra ihany koa ao anatin'ny fiarabana tratran'ny taona ho an'ireo olona sahirana. Tsy nanafina ny hafaliany ireo nahazo tombotsoa satria tonga ra-potoana ireo fanampiana iaraha malala raha teo fa tafiditra ao anaty vanim-potoana maitso ahitra isika izao. Afaka miatrika izany vanim-potoana manahiran'izany ireo nahazo tombotsoa na dia vonjomaika ihany ary aloha ny fanampiana araka ny nambaran'ireo tafaresaka taminay.